Aoka hivavaka isika rehetra. Izany tokoa no feo asandratray Andriamanitra ray sanakary fanahy masina dia ninanenkenay ny fiantsoana ho anay ary tsy antsoina fa antsoina fotsiny zahay fa ho vavolombelonao. Ko dia izay no feo asandratray fa tsy mifily toerana haleha zahay fa vonona hanao niraka tokoa na iza na iza no alehanay. Nefa fantatrao ry Tompo fa arakaraka ny ezahanay hanatanteraka izany mahavavolombelonao anay izany no tsy mampandry andro alina ny devoly fa havalonay fa manao izay haminganana anay. Indraindray dia solafaka izahay. Sotranao izahay fa dia solafaka aza indraindray dia mbola afaka manarina anay amin'ny alalan'ny teninao ianao. Satria Andriamanitra izay tsy mivadika amin'ny fanenkena izay fa nifanaovanao taminay, fa na dia mandositra anao aza zahay indraindray dia tsy mitsoaka amin'ny teny izay fa nataonao ianao. Ko ankehitriny koa ry Tompo, raha nambara sy henon'ny teninao zahay dia mangataka ny fanahy masina izay mpampianatra mahay hampianatra anay izany tenao izany, ary sanatria koa mitondra fanafitohinana ny fanambarana izany. Tsy kivy zahay fa mbola ao ny fanahy masina izay mpampianatra mahay. Ko dia mitenena aminay ry Tompo fa havono heno izay mpanofonao. Aminaranao ray tena angatana izany. Saotra Jesosy io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao dia voasoratra ao amin'ny Timoty 2:2. Vakina manomboka amin'ny andininy 7 mijanona rehefa mahatratra ny andininy 10. Timoty 2:2 ny andininy 7 mijanona rehefa mahatratra ny andininy 10. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Ho aza menatra ny vavolombelon'i Kristy Tompontsika na ahy mpifatony ianao. Faoka ianao ho mpiomby ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny sehoany Jesosy mpamonjy antsika izany nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Amen. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana fa ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ny ten'Andriamanitra na faneva izay nampitondraina izao isan-taona 470 izao moa dia ny perikopa ao amin'ny Efesiana 4, ary zany no ifandimbazan'ny mpanompony ny manambara an'izany. Mangataka aminareo aho mba handeha mendrika ny fiantsoana. Ary izao teny anjarantsika androany izao kosa dia omena lohateny hoe ho aza menatra ny ho vavolombelon'i Kristy na ahy mpifatony ianao. Rehefa resafina ny hoe fiantsoana dia betsaka ny diso hevitra fa misy izay antsoina, misy izay tsy antsoina. Ny zavatra izay tokony ho fantatsika kristiana dia tsy azo sarahina amin'ny teny hoe fiantsoana ny mahavavolombelona antsika kristiana. Izay no zavatra tokony fantatsika. Ko raha lazaina izany koa ny teny dia hoe mangataka aminareo aho mba handeha mendrika ny mahavavolombelona, satria izay antsoina dia vavolombelona. Andriamanitra rehefa miantso antsika olombelona dia misy 2 karazana ny fiantsoana.
dia ny fiantsoana voalohany sy ny fiantsoana faharoa, na ny vavolombelona voalohany na ny vavolombelona faharoa. Ary io voalohany io no tena iankinany zany fiantsoana sy mahavavolombelona zany, dia tsy hafa fa ny antsoany antsika tao amin'ny batisa. Ary ny fiantsoana faharoa izay ananany kristiana vitsy anisa ato amin'ny fiangonana loterana malagasy dia miankina amin'ilay fiantsoana voalohany, tahaka ny lazana fa ny fanahy masina dia tsy miasa ivela ny tenin'Andriamanitra, dia tahaka izany koa no ilazana fa ny fiantsoana faharoa izay ananantsika kristiana dia tsy mivoaka ivela ny fiantsoana voalohany izay azontsika, dia amin'ny batisa izany. Ka dia voantso isika kristiana tsirairay, ary efa voantso dia vavolombelony Kristy. Betsaka ny voambolana izay diso amin'izay heverany sasany azy, fa dia mitombina koa. Ary matetika ny ilazana zany dia anarana. Zao no fomba ilazantsika azy: zahay kristiana tsotra. Misy ve ny kristiana tsotra? Dia ino ilazana ny ankoatr'izay? Ilazana kristiana sasany hoe tsotra dia anarana, tahaka ny anarana rehetra. Ary ny anarana no amantarana ny olona tsirairay. Ny anarako dia pastora Mahatoky. Izay tsy midiga fa izaho avao no mahatoky, fa mahatoky koa ianao. Ka nilazana ny anarana hoe kristiana tsotra dia anarana zany, kanefa ny andikantsika azy dia diso. Izao no lazainy sasany rehefa mahita ny fahalemeny olona voantso faharoa, dia izao no nataony hoe tsy mba zahay kristiana tsotra no manao zao, fa izy dia pastora mpiandry no manao an'izay, tsy mety zay. Zay le fahadisoana zay, fa tsy misy tsotra ny fiantsoana, fa mitovy ny fiantsoana rehetra. Ary rehefa nantsoin'Andriamanitra koa ianao dia vavolombelona, ary ny vavolombelona dia misy teny ifanenkena. Hitantsika zany amin'ny fitsarana zao, nefa no zavatra hita amin'izay ny ainako dia zao: tsy misy vavolombelona tsotra eo amin'ny fitsarana, fa rehefa hitsara ny mpitsara dia hoe atsangano ny tananareo vavolombelona. Ary tsy milaza izy hoe ianareo vavolombelona tsotra mivoaha eky aloha, fa dia vavolombelona lazana azy. Dia tahaka izay koa isika kristiana, fiantsoana tsotra raha lazaina hoe ny maha kristiana anao tsy tsotra, fa dia izay no miantsoan'Andriamanitra atsika. Ary io no fiantsoana voalohany. Ka Andriamanitra tsy miantso ny olona izay tsy ao anatin'ny fiantsoana voalohany, dia ny maha kristiana anao zany. Izao no fanenkena any mahavavolombelona anao. Tsy misy tsy nandre zany isika rehetra. Rehefa nanapa-kevitra ianao na ny mahazaza zay natao batisa, dia mbola tsaroanao io teny io tamin'ny nanaovana confirmation anao, indrindra isika zay natao katekomena. Izao no fanontanian'ny pastora: rano moa handany devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra va ianao? Ahoana navalintsika? To mazava zany. Io ny andohany ilay fiantsoana. Ka ilazana hoe mangataka aminareo aho mba handeha araka ny fiantsoana. Zavatra tsy tonga ho azy zany araka ny lahateny nataony mpanompony teo, fa tendry avy amin'Andriamanitra. Ary amin'izany fanenkenao izany kosa no mahatonga ilay fiantsoana faharoa izay samy manana izany ny kristiana tsirairay. Zaho dia nantsoina maha kristiana ahy, avy eo dia nantsoina ho pastora. Ka ilay voalohany io no mitondra ilay faharoa. Dia tahaka izany koa isika kristiana. Misy anefa kristiana miezaka amin'ilay fiantsoana tsy tandrify azy. Zava-dehibe aminao ny antsoananao ho kristiana. Ka misy miezaka hoe mba hanao mpiandry koa, mba hanao pastora koa, dia hita nefa fa tsy antonina amin'izany izy. Ka rehefa pastora izy, satria nantsoina amin'ny fiantsoana voalohany, tsy antonina azy io fa ny hamboany na lalàna tahaka dia korontan-dava ny fiangonana ento. Tahaka izany koa isika mpiandry. Raha ny antsoina anao vavolombelona amin'ny maha kristiana anao izay lazana hoe tsotra, dia fa io no anjaranao. Ka rehefa mandeha amin'izay tsy antonina anao dia izao
ny fiangonana misy anao mpiandry dia koronto andava satria nakatahaka ianao fa tsy mitazona ilay fiantsoana voalohany. Ka dia zao tsy misy tsotra ny fiantsoana. Paoly no milaza eto ary miteny any Paoly Timoty zanany ampanahy hoe aza menatra ny hovavolombelon'i Kristy na ahy mpifato ny mpianatra. Izao no pirofo fa mitovy ny fiantsoan'Andriamanitra antsika tsirairay fa ny asa no samihafa. Andriamanitra hoy Paoly dia tsy nanome antsika fanahy osa. Ary izy amintsika kristiana moa no manana fanahy osa, mitovy ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ary zay ny maha Andriamanitra n'Andriamanitra, ny fanomezana avy aminy dia mitovy, tsy misy ambony sy ambany. Ohatra santionana amin'izany zany. Rehefa manome fahasalamana Andriamanitra dia mitovy ny fahasalaman'ny olona rehetra. Fa io aretin'io tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny fahotana, ka samy manana ny degreny aretiny. Fa ny zavatra avy amin'Andriamanitra dia mitovy fahasalamana. Anatonga izay kristiana anankiray tsy fantatro na vazivazy fa dia izao no lazainy. Misy zavatra hitovisantsika hoy izy président, dia inona izay hoa? Ny torimaso. Dia izay no lazainy ary marina zany. Fa na manao ahoana ny voninahitra ao, na manao ahoana fa antranao dia mitovy io, samy nananantsika. Ary matetika aza izay ambonimbony no sahirana amin'ny torimaso, fa dia mitovy. Ary zany no mahandriamanitra n'Andriamanitra, mitovy ny zavatra omeny. Ary eo amin'ny fitsamatsamahana amin'izany fiainana zany no mahatonga antsika kristiana tsy mahatazona ilay fiantsoana izay niantsoananao tamin'ny voalohany ka misamatsamaka amin'ny zavatra maro isan-karazany. Paoly eto ny voantso, ary fantatsika ny tantaran'i Paoly fa alohan'ny handraisan'ny antso faharoa amin'ny maha-apostolon'ny jentilisa azy velon'i Kristy. Eny moa ny atao hoe vavolombelona. Zay no lazaiko tamin'ny voalohany hoe tsy misy vavolombelona tsotra zany, fa rehefa volombelona dia vavolombelona. Fa ny vavolombelona dia olona mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra hitany ary tsy azo avilivily, tsy azo vidim-bola. Zany vavolombelona. Ary vavolombeloniza moa isika kristiana. Eo no manahirana. Vavolombeloniza isika. Misy milaza hoe vavolombelon'ny voninahitra, vavolombelon'ny harena, maro ny filazana azy. Fa inona moa ny maha vavolombelon'ny Kristy ianao raha nantsony ianao? Dia tsy hafa fa vavolombelona amin'ny fijoroana fa Jesosy Kristy dia tonga nofo nonona teto amintsika, maty nomboana tamin'ny fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Io no maha vavolombelona antsika kristiana loterana. Vavolombelon'ny fijoroan'i Kristy, vavolombelon'ny fahafoanany fahafatesana. Fa ilay fahafatesana izay no heveriny devoly ho fandevonana ny olona dia resin'i Jesosy. Ka dia izay zany soratra masina hoe na iza no efa natao batisa tamin'ny anaran'i Kristy dia niarana levina taminy tamin'ny batisa ka niarana tsangana taminy. Vavolombelona izany zahay io Paoly. Ary fantatsika fa io Paoly izay manoratra eto dia manoratra faraparany. Gadra izy, amponja izy no manoratra amin'ny Timoty zanany. Ary na Timoty zanany koa ara dia maty. Ka ny atao hoe vavolombelona dia mijoro amin'ny fahamarinana. Ary ny andikana azy koa ny vavolombelona dia maritiora. Ny vavolombelona dia mijoro ka mihatra amin'aina, izany fijoroana vavolombelona izany. Tsy Paoly ihany fa isika kristiana. Ianao kristiana koa dia vavolombelony hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Vavolombelona ny famonjena izay vitan'i Kristy. Zao no teny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Teny fahaenina, vita n'inona? Vita ny famonjena. Fa iza no hanaparitaka izany famonjena izany? Dia ianao kristiana izay vita fanekena teo anaträn'Andriamanitra fa handany devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Ianao no vavolombelona hanambara izany. Ka dia vavolombelona tsy mandainga isika. Amin'izao tontolo izao ny vavolombelona dia tsy azo enkena ho vavolombelona, ny havana, ny ray aman-dreny. Hafa nefa ny an'i Kristy. Satria rehefa miteny Kristy dia azo miantoka ny zavatra lazaina. Ary zany no mahatonga azy hilaza amintsika hoe aoka ny teninareo, eny
tsia fa izay mihoatra amin'izay dia avy amin'ny ray ratsy. Zay reo isika olombelona rehefa anontaniana zany tsy miona amin'izany hoe ahoana ny lazana marina zany fahotana mahafaty dia izao to zao mahita ity tany masina ty zany hoe alaina ny zavatra rehetra hanamarina azy. Zany no tsy tokisan'ny fanjakana hoe hatao vovolombelona satria zatra mandainga izay tsy manana an Jesosy. Fa izay manana an Jesosy kosa dia milaza ny teny hoe eny rehefa eny, tsia rehefa tsia. Paoly no vavolombelona izany ary nihatra taminainy ny fijoroany ho vavolombelona. Tahaka izay ny koa isika kristiana, tahaka izay ny koa ireo razambentsika teto Madagasikara izay nijoro ka niafara amin'ny maritiora noho ny fananany sy ny fahafantarany fa fantany izay noany, ka ny fiainany dia tsy fiainana levona amin'izao hita maso izao fa fiainana izay maharitra ho mandrakizay. Ary zany no ijoroantsika ho vavolombelona. Tsy misy olombelona izay tsy hitady ny hoaviny. Ary ny mahamaro ny corruption eto amin'izao tontolo izao na eto amin'ny Madagasikara na isika fiangonana koa zatratran'izany dia ny hijerena ny hoaviko. Atao ny détournement isan-karazany ao amin'ny volam-piangonana mba hamboarana trano hitsinjovana ny fianakaviana. Izany ny fijerena. Kanefa tanjona anankiray ihany dia ny hahazoanao ny fiainana mandrakizay. Ny fiangonana kristiana luterana koa dia tsy mandrara ny hahazoanao izany, kanefa tsy amin'ny herisetra fa amin'ny alalany hahafantaranao izay inoanao ka miasa eo ambany fitondrany izay inoanao anao dia Jesosy Kristy. Ka dia vavolombelona izany isika rehetra. Raha jerena ny fitoriana ny filazantsara teto Madagasikara ny amin'ny hijoroana ho vavolombelona dia sahy ny milaza fa firenena iangaran'i Jesosy, iangaran'Andriamanitra ity firenena malagasy ity. Hita izany ary maro ny feore fa dia tian'i Jesosy Madagasikara. Izao no profo. Naha repoblika malagasy any malagasy dia anisany ataony vaindohan raharaha ireo ray aman-drenitsika nitondra ny fanesy teto ny tany tsy fanjakana dia tsy nataony ambanin-javatra ny fivavahana kristiana. Samy nohajainy zany, nohajainy ary mbola hajainy mandraky ty androany. Ary hita koa aza fa na izay heverintsika ho fahavalo eto amin'ity tanintsika ity dia mbola matahotra ny fivavahana. Amin'ny Malaso, amin'ny faritra atsimo, rehefa hitany fa pastora mpivavaka dia tsy ahoany zany. Raha tsy izy manapaka ilay omby entiny, izay tsy andeferany zay. Fa ny pastora dia lazainy hoe azafady rapasy fa tsy mandeha irery fa ajainy tsy mandefitsy. Andraindray sasany dia omeny hena rehefa mandalo izy. Eka ataokory moa fa halatsika nefa tsy maintsy homa pastora satria iny rapasy tianao avelao avao zay handeha. Zany hoe dikan'izany dia hatra amin'izay heverintsika ho fahavalo indrindra fa ny ray aman-dreny izay nitondra atsika teto amin'ny tany fanjakana dia nohajainy ary fantany fa vavolombelon'i Kristy isika kristiana. Zany vavolombelona ny ran'ireo malagasy natao maritiora no zezika nampitombo ny fiangonana ankehitriny dia ny fiangonana efatra izany fa tsy isika luterana ihany. Ao ny FJKM, ao ny katolika, ao ny anglikana, ao isika FLM. Ka dia hatra amin'ny firenentsika aza dia mahanaiky an'izany. Ary izany fomba izany anefa no hitan'ny devoly amin'izao fotoana izao. Fantany fa tsy azo oirina na avilivily amin'izany finoana an'Andriamanitra izany ny malagasy. Ka dia fomba hafa no ampiasaina amin'izao fotoana izao. Ary io no hitandremana amin'ny mahavolombelona antsika. Raha devoly izay mitondra langilangy sy sabatra no mamonjy any kristiana anankiray ka milaza hoe raha tsy mandao ny maha kristiana anao androany dia tapahiko ty lohanao ty. Tsy hisy kristiana hanaiky an'izany fa dia tapaho fa zaho tsy hiala amin'i Jesosy. Zany no misy. Ka dia io ialany devoly lavitra io. Izao no zavatra tsarovy
Ary matetika isika dia mitandrina amin'izany. I devoly dia tsy mahay zavatra fa ny zavatra izay misy no ampiasainy. Tsy izy namorona antsika olombelona fa Andriamanitra. Kanefa dia ny vava iray ihany ny soratra masina no ivoahany fanozonana sy ny fisaorana. Ka dia tahaka izay amin'izao fivoaran'ny teknôlôjia izao dia fomba anankiray koa izay entiny devoly hanapim-poany mahavavolombelona anao. Jereo ny angaran'i Jesosy amintsika malagasy ary koa izany zany. Ireo vazaha manam-pahaizana nandritra ny taona maro namboatra ny ordinatera. Kanefa rehefa nalefa aty Madagasikara iray volana dia efa nisy gasy mahay décodage-na telefona. Misy mahay ordinatera mihoatra lavitra noho izay mpamboatra azy. Io no mahahafa ity malagasy tian'i Jesosy ity. Tian'i Jesosy ianao ary tsy vitany tiany koa fa ametrahany fitokisana na dia mivadibadika amin'izany mahavavolombelonao izany aza. Ny vavolombelona dia misy vavolombelona mahatoky, misy vavolombelona mandainga, misy vavolombelona tsy sahy milaza ny marina, misy vavolombelona tsy maneho ny fotokevitra fa izay arahiny be sy ny maro no arahiny. Nefa tsy miova amin'ny teny ataony Andriamanitra. Hitantsika amin'izany fa izy moa no vavolombelona voalohany afa-tsy ireo apôstoly 12 dia hitantsika amin'izay fa ny mpianany 12 no namadika azy. Ary io dia mba azo lazaina aza fa ilay Petera izay nafana fo no vavolombelona mandainga. Sanatria tsy ho aminao zany tompo. Any voky anao ro Satana ho Jesosy. Tsy handanao aho na iza misy anao, tsy maintsy manaraka anao aho. Handahy intelo ianao raha tsy misy akoho maneno. Kanefa dia tsy mitsoaka amin'ny teny ataony Jesosy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy izay mahavavolombelona antsika dia lazao amin'ny mpianatra sy Petera ny tenenina manokany Petera. Fa nahavoan'ny Jodasy anie dia tsy nibebaka fa namoy fo, niala taminy fanahy masina ka dia hoe namadika raha marina aho. Ka dia izao no valinasa. Fa raha jerena ny asan'ny Petera sy Jodasy, tsy jerena ny Jodasy da azoazo raha nibebaka izy satria ny zanak'olona tsy maintsy ho tonga ho faty. Ka raha tsy namono azy Jodasy ngamba tsy ho azontsika ny famonjena. Nefa tsy izany no resafintsika eto fa amin'ny vavolombelona. Tahaka izany koa isika amin'ny mahavavolombelona antsika. Mivadibadika mandrakariva nefa tsy mitsoaka amin'ny teny ataony Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny fiangonana Luterana malagasy tsy mamerina fanindroan'ny batisa satria tsy Andriamanitra no niala aminao fa ianao no niala taminy. Ka rehefa miverina ianao dia izao no teny Jesosy amin'ny alalan'ny mpanompony izay voatoa, efa nifona tamin'Andriamanitra va ianao, sady mifona amin'ny fiangonany koa izao mba ho raisiny indray ho sain'ny kristiana. Eny tompo, dia lazaina amin'izay. Fa mamperitrehitra ireo milaza fa vavolombelon'i Jesosy nefa mamerina ny batisa fanindroany. Ary betsaka ny vavolombelona ato amin'ny fiangonana efatra no mirohotra mankany ka milaza hoe ato avao nahitany Jesosy. La inga zany. Fa ny ray aman-dreny izay niteraka anao ve tsy ao anao nahita fahazavana fa ilay faharoa ty. Fa dia miteniteny fahatany izy satria tsy miorina amin'izany vavolombelona azy zany. Ka izany mahatonga ny fiangonana Luterana malagasy tsy hampandray ninona ny olona potraka ao amin'ny fiangonana satria vavolombelona mandainga izy. Tsy azo ampitoriana teny izy. Na ny vavaka aza ao mpiangonana tsy azo tsy omena anjara izy satria tsy mijoro amin'ny mahavavolombelona azy. Tian'i Jesosy Madagasikara, tian'i Jesosy malagasy. Ary zany fitiavan'i Jesosy antsika izany no tena ikoizany devoly mafy. Raha jerentsika ny lafy ny tsara amin'ny fitoriana sy fijoroana vavolombelona ataontsika fiangonana kristiana, azo lazaina fa ny fiangonana raha tsy laza fa ny fiangonana Luterana malagasy na ny fiangonana efatra no agnisan'ny fiangonana velona ny olona eo amoron-drano. Jerentsika ny habetsahan'ny tanora izay mivavaka amin'ny fiangonana ary izao vahoaka betsaka analiny izao aza mandao ny toerana ao ny zavatra maro manahirana amin'ny tokantrano amin'ny fiainany nefa dia ataony vaindohan-raharaha ny mamonjy izao
fivoriana masina zao. Zany manambara fa volombelona azo antoka nefa de ikoy izany devoly zany. Ko io tamin'ny voalohany hoe raha devoly izay mitondra sambatra no mamonjy ny kristiana tsirairay na izay verina hoe malemy finoana tsy vadika izy. Fa de zao no ataony devoly avadio hafa ty zavatra ty mba ahazoany reto kristiana reto. Ary io no lalana malalaka am'izao fotoana izao. Firifiry ny kristiana no manao fanenkena amin'ny framasion am'izao ankehitriny zao. Mba hahazoana vola. Samy ondrikondriky isika fa ao anatin'izay any. Zay no lazaiko hoe raha sabatra sy langilangy ny nentiny angamba tsy ho voataona isika fa de zay no alambulambony ianao. Omeko vola ianao. Omeko zao ianao. Mandra-pahafatinao dia tsy ho sahirana nareo manakavy. De firifiry ny mandao an'i Jesosy ka mirohotra amin'izany fanompoan-tsampy zany ankehitriny. Ary misy aza fiangonana, tsy atao fiangonana moa fa fikambana sasany izay tena milaza fa ny kristiana tsy natao hahantra. Ka dia mizara vola maro izy am'izao ankehitriny zao. Hazo an'ny mpianatra mahazo bourse anarany ivelany. Hitandremana reny. Fa hain'Andriamanitra io zavatra anaramena volanao io. Ka tsy amin'ny alalan'ny fahatambatambazana hivadihanao amin'ny mahavavolombelona mahatoky anao no azoanao zany fa ny fiankinanao aminy satria fantatrao izay no any. Ny olona mivary lavo amin'ny fiainany dia tsy sahy mijoro ho vavolombelony Jesosy eo am-davanandro. Ka ahoana isika kristiana am'izao? Ahoana anao am'izao? Vavolombelon'ny Kristy amin'ny ahoana nefa ianao? Paoly rehefa milaza izany dia tany sainy zavatra nahazo azy. Ary izy manoratra izao dia ambavahao ny fahafatesana nefa tsy nampihontsina any Paoly izany. Ho ahoana anao no mivarahontsana hanakalo an'i Jesosy izay tianao sy ny antso anao amin'ny resaky framasion ankehitriny. Mandinihy ianao fa mbola momena tompotombon'andro amin'izao fotoana. Ahoana anao no handao an'i Jesosy amin'ilay voninahitra mety ho rava ka tsy mijoro ho vavolombelona. Misy fomba fampiasa izay ampiasaintsika fifoazana ankehitriny. Fijoroana ho vavolombelona. Mbola tsy misy voambolana akademika ary tokony ho tadiavy ny fifoazana zany. Fa ny fijoroana ho vavolombelona tsy eto anaovana ny asana amin'ny maraina. Fa ny fijoroana ho vavolombelona dia ny fitorianao ny filazantsara. Ary zany milazana fa isika koa dia vavolombelona. Zao nolazain'i Jesosy ao amin'ny soratra masina ao amin'ny apôstôly. Fa azo hery ianareo amin'ny hilatsahany fanahy masina ho anareo. Ka ho vavolombelo koa manomboka ao Jerosalema hatra amin'ny farany tany. Ka tsy eo amin'ny fifoazana isa-maraina ianao no vavolombelona. Fa amin'ny androm-piainanao manontolo dia vavolombelon'i Kristy. Dia mifandrombaka ny mpiandry hijoro vavolombelona. Kanefa rehefa fitorian'ny teniny amin'ny jentilisa tsy mandeha amin'izany. Miretrereta ianao. Fa io Jesosy izay hijoranao vavolombelona io dia Jesosy nametraka fitokisana aminao koa. Fa ianao koa dia irahiny. Efa nomenahy ny fahefanarehitra ny an-danitra sy ety an-tany ho Jesosy. Koa mandehana ianareo dia tavy mpianatra ny firenena rehetra. Ka ny hoe voantso dia vavolombelona koa. Fantatra nefa ny zavatra anirahana eto. Ny votoatin'ny mahavavolombelona antsika dia tsy hafa fa ny fanambarana fa tsy misy famonjena azo afa-tsy ny fijerena ary ny fijorana vavolombelona amin'ilay hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Ahoana ny lazay ny artikola faharoa. Mino an'i Jesosy Kristy izany lahy tokony tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraky ny vijina nijarana ny mpamposy-pilato nomboana tany Jela. Ahoana hevitra izany? Mino aho fa tsy heriko na ny saiko no haizako mino an'i Jesosy Kristy fa nisy fanahy masina. Kanefa tsy noho ny asa marina izay ataoko no anaovana izany rehetra zany fa azy aho. Ka izao no fahavoazana rehefa hijoro vavolombelona isika. Dia izay no zavatra alentiky ny devoly ao an-tsain'ny kristiana. Izaho tsy nianatra teolojia, izaho tsy natokana ho mpiandry, izaho tsy natokana ho diakona.
ahoana ny haizako an'izany ka anzao nefa ny zavatra mahagaga ianao tsy pastora ianao tsy mpiandry ianao tsy diakona nefa tsy manompo sampy inona ny antony fantatrao zay no anao izay ambarao izay fahafantaranao azay fa tsy mila fianarana teolojia fa ny mahatonga anao tsy azo zombozolona amin'ny toerana misy ianao io dia ny fahafantaranao an' Jesosy vavolombelona ny amin'izany tsika rehetra tsy am'izao amonjena fotoana izao ihany ny fijoranao vavolombelona fa amin'ny fiainanao andavanandro ny fahatongavanao eto dia makahery misy anefa kristiana sasany mpiandry sasany eto Ankaramalaza ihany izy no miasa fa rehefa avy tsy antonganay baka Ankaramalaza ny aminareo aty jereo ny akanjo ny fa rehefa eto mivalona tsara satria zany tsy midika hoe zay madio akanjo tsy miasa fa dia misy atao misasany zay ka na iza toerana misy anao dia vavolombelon' Jesosy Kristy anao tandidomindoza ny firenenao indrindra fa am'izao fotoana zao iza nefa no hanafaka sy hijoro vavolombelona dia anao zay vita fanenkena teon'ny batisa ka nopetahan' Jesosy hoe ataoko aminao no miaraka eo jelena masina ho miandrinao seho mitratranao ho famantarana fa ho vavolombeloko amin'ny ty antany anao ka ho mandrakizay nadany eo an'Andriamanitra ray sanakarifanay masina zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka mandrakizay raisoa ny fitahirana omeroatra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firesana sy ny fimbonana fanay masina hatram'izao ko mandrakizay amen.